avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propra. Ndana tunde vide zao de zao. Fa you mette be now. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltrano ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltrano ny vaovao. Ho samy metraka ny fitakiana ny nosy malagasy anaty lahadinika mandritra ny fionana amin'ny filoha frantsay ve mpitondra fanjakana raha ny fananan'ilay zom-pirenena frantsay. Miverina miara-miasa amin'ny fitondrana amin'izao fotoana indray irazay mamonjy Claudine sy Romivo Sandriana Arsoa araka ny angom-baovao natao ireo olona ireo izay efa samy nomelohan'ny fitsarana na teto an-toerana na tany velany. Lafo ny roa tsy mampangarara ny fitantanana ny volam-panjakana ny tsy fanomezana ny antotam-baovao mazava ho an'ny vahoaka. Naoty azo ny firenena momba ny fangararany ny fitantanana ny tediboly izay mbola ratsy ho ny teo anivony M6 Tatao. Niakatra ho larina fa 12 i Madagasikara raha toka tany amin'ny rambony larina fa 7 tamin'ireo firenena miisa 7 ny taona 3 taorian'ny fitsiriana natao teo anivony ACM. 13 amin'izao farafahakeliny ny olona maty maherin'ny 15 amin'izao naratra tany République Dominicaine natreto vokatry ny fianjeran'ny trano fandihizana lehibe iray ny aliny alatsinainy fony talata lasa teo ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valorala fotoana ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tony klasy tongo vavy manasa anao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tony mazatra matoan-datsoratra nonde anokafatsika ny fiarahana amin'ity alay ity ho voaresaka mandritra ny fandalovan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron eto amintsika ve ny momba ireo nosy malagasy ho sahirosoka metraka izany ho ao anaty lahadinika ve mpitondra fanjakana raha ny fanana n'ilay zom-pirenena frantsay matoan-datsoratra entiny Gaëtan Andriatsilavo. Ho avy eto Madagasikara ny 13 aprily ho avy izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo délégation mafonja miaraka aminy fitsidiana izay tafiditra ao anatin'ny fivoremben'ny vondron'ny ranomasimbe indianina. Raha ho avy eto ny filoha frantsay izay filohan'ny filoha amin'ny mahateratany frantsay azy ho voaresaka mandritra io fandalovana io ve ny momba ireo nosy malagasy sa ianona fotsiny amin'ilay hoe manana ny fiandrianany manokana ny vahoaka malagasy ka izy rery ihany no afaka mitantana sy manapaka ny momba ireo nosy malagasy mandridina indrindra ny mitaka izany fa tsy misy idiran'izay manana zom-pirenena frantsay. Io ny fantanena goavana mipetraka amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana fiomanana amin'ny fandraisana COI eto amintsika izao. Efa ela no mitakina ireo nosy malagasy ireo, efa maro ny dingana natao na teto an-toerana na tany ivelany mikasika izany fitakina izany. Ankehitriny ho avy eto amintsika ny filoha frantsay ka ampiditra izany ho isan'ny lahadinika ve ny mpitondra malagasy. Hatreto aloha sarotra ny iny fa iroso amin'ny fitakina ireo nosy malagasy ireo amin'ny filoha frantsay ny filoham-pirenena Amperinasa izay mizaka zom-pirenena frantsay. Raha misy anefa fotoana heverina ho tsara indrindra anaovana lahateny mikasika izany dia io fotoana hatongavan'ny filoha frantsay eto amintsika io. Saingy ambany ny fanantenana amin'izany araka ny efa voalaza satria sarotra ho an'ny frantsay no hitako tombotsoa ho an'ny malagasy amin'ny filoha frantsay. Raha mpitondra mahay mijery ny tombontsoam-bahoaka mahay mametraka ho ambony ny fiandrianam-pirenena tokony iroso amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo. Mitaka ny fomba rehetra ahafahana manohy amin'ny fomba feno fanajana sy diplomasia matanjaka ny fitakiana ireo nosy ireo. Iray volana mialoha nirosona ny fanamboarana vonjy-maika ireo ampahandalana ny fanadiovana araka izay tratra ny tanàna. Fomba fanao mahazatra ny mpitondro zany raha tsy laza fa tsy tamin'ireny fandraisana Jeux des Îles teto amintsika ireny. Mbola miaingo ambony tsikoko araka ny fomba fiteny satria
tsy misy vahaolana aroso amin'ny fahoriany malagasy kanefa volam-panjakana n'olanina mandritra io fivorimbeny ny vondriny ranomasimbe indianina io mandalo ihany reny karazana fionana ireny indinda ny fionam-be toy ny COI sy ny SADC eto amintsika ireny ary tsy hita mivantana izay tena vokatra entiny amin'izany ankoatra ny fanamboarana vonjy-makian'ny lalana sy ny fanadiovana ny tanàna arak'izay tratra mandalo amina andro vitsivitsy ireny fionana ireny fa ny malagasy rehetra dia malagasy eto ihany mandritra ny fionana iona ny rotonta arak'izany no amalitsika izay fanontaniana isan'ny goavana napetraka tao anatin'ny matoa an-dahatsoratra izay fa miviana miara-miasa amin'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao indray raha izay mamonjy Claudine sy Romy Vos Andriana Arsoa araka ny angom-baovao natao ireo olona ireo izay samy efa nomeloa ny fitsarana na teto an-toerana na tany velany fa amin'izao fotoana fantatra fa miverina mahazo tsenam-bary-panjakana raha izay mamonjy Claudine na dia izany takonana amina fomba samy hafa azy amin'izao fotoan'izao trango izay mbola maneho fa manjaka eto amin'ny firenena ny tsy maty manota ankehitriny onona saina no mitatitra ny antsiprian'izay isan'ny vaovao nanakoako tato anatin'ny folo taona farany raha teto Madagasikara izany raha izay mamonjy Claudine izany niara-niasa tamin'ny tompona andraikitra ambony teo aloha teto amin'ny firenena ary nahazo avaram-patana ka nisitraka tsenam-bary-panjakana tamina miliara maro anorenana foto-drafitrasa toy ny sekoly, commune sy ireo fitaovam-panjakana samihafa fa tsy nitanterahana izany ary nahodiny ny vola isan'ny nahafantarana azy ny fanodinana ny subvention exceptionnelle tamina commune maromaro toy ny Rara Ambohimamasina ny trantsehatra ireo rafi-pitsarana toy ny Bionco, pôle anticorruption ka voasambotra teny amin'ny palais de sport Mahamasina raha izay mamonjy Claudine ny volana aprily 7 nivoaka ny didika ny tompon-kaponja amin'izao araka ny loharanom-baovao mari-potitra miverina misitraka tsenam-bary-panjakana indray raha izay mamonjy Claudine fa ezahana fenina sy takomana amin'ny fomba samihafa fa izy anefa no ao ambadika misitraka tombontsoa ny fiovana tsikaritra raha fourniture de bureau fanaovana foto-drafitrasa toy ny sekoly sy commune no nisy arany tany aloha ankehitriny eo amin'ny fanamboaran-dalana indray no ataony asana noho izay fiara-miasa ambadika izay ho ny fanontanian'ny mpanara-baovao no mahatonga ity tsenam-bary-panjakana atao créa lava ity ahafahana manolotra azy ho an'ny akamakama fa ankoatra ny raha izay mamonjy Claudine izay efa nomelohin'ny fitsarana ary ny sazy isan'ny miara-miasa amin'izao fitondrana izao tsy ahivina ihany koa fa nanambary ireo Vos Andriana Arsoa nandritra ny fivainanany tao amin'ny TV5 Monde fa mitoy ny fifandraisany amin'ny andro ajoelona ny fiadidinan'ny Repoblika ny loharanom-baovao ihany koa no manamafy izay fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny Romy Vos sy ny mpitondra ankehitriny izay ka nahafantarana fa manana andraikitra sy asa sahan'ny Romy Vos taorian'ny fivoahan'ny fonja tany Royaume-Uni fa io asa io tsy atao ara-pomba ofisialy asa noho izay ve no nampiantona ny famoahana ilay décret d'application momba ny lalàna amin'ny feny fitrandrana renak'Ibontany noho izay fiara-miasa izay ihany koa ve no mahatonga ireo rafi-pitsarana maro teto Madagasikara tsy mihetsika momba ity Rara Romy Vos ity hoy ny fanontaniana sy ny ayay ny mpanara-baovao amin'ny firenena maro mandala ny tany-tandalana sy mampanjaka ny fanjakana tsara tatana nefa rehefa olona fantatra sy voapirofo fa nanao kolikoly nanodikodim-bolam-panjakana na ihany koa ny sandoka andraikitra tsy misitraka intsony tsenam-bary-panjakana na asa-panjakana mety atao mivantana izany amin'ny alalan'ny didim-pitsarana na ihany koa tsy raisina fotsiny ny antota taratasiny rehefa mamaly ireny tsenam-bary-panjakana sy asa eo anivon'ny fanjakana ireny mbola tsy mipetraka ny tany-tandalana sy ny fanjakana tsara tatana mijanona ho nofo ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso ambety teniny andrajoelona mijanona ho nofo ve sa mety izay ilay fomba fijery ao anatin'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fanontaniana mipetraka izay fa efa foana tamin'ny taona 2012 ny fifanarahana fampanofana tany ho an'ny orinasa Green Madeleine ao amin'ny Nosy-Sakaty ho ny minisitra teo aloha Ajo Andrianarivelo tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ary navoakany ihany koa ny arrêté manamarina ny mahakasika izay hatramin'ny androany tsy mbola mampiseho didy manafoana ny mahakasika io ministeran'ny fitsinja ara-pahefana sy ny fanajariana ny tany dikan'izany mbola mitoetra io fanapahana ny taona 2012 io sy tany eo Bezara Sonina Saina no mitatitra ny antsiprian'izay efa nofoanana ny taona 2012 ny fampahany fanatany ka sain'ny orinasa Green Madeleine ao Nosy-Sakaty hoy Ajo Andrianarivelo ministry ny fanajariana ny tany toeram-ponenana sy ny asa vaventy teo aloha raha nany eo ny heviny tamin'ny tambazotra tserasera momba ity raharaha ao amin'ny Nosy-Sakaty ity
ambarana amin'izany fa misy trasabilité daholo ny zavatra rehetra natao ho an'ny tandrazana niezaka foana ny asana tsy tisoseo sy nosakanana azy hoy azo andrenena rivelo ary namafisiny fa fantatra eo ihany hoe iza no nanao inona teto amin'ity firenena ity tamin'ny andraikitra izay nosaniny ny matimatesana ny fanajana ny tany tandalana izany no nanafoana ny tony fanomezana tany tsy ara-dalàna ny Crune Madalonde tao Sakatinosobe sy tany Tomasina itony sy ny maro hafa raha ny nambarany tsy tenenina fahatany ilay hoe tsy voavidy vola ary tena tsy voavidy vola ny tenany tsy atakalo ny tombontsoa manokana ny tombontsoa ny be sy ny maro ho iatrany azo andrenena rivelo tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook naseho ny mazava ny arrêté maneho izany fanafoanana izany izay noraisina ny 7 novambra 2022 fanafoanana izay mbola manakery matohatra amin'ny androany ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana tsy namoaka didy manafo ny arrêté noraisiny azo andrenena rivelo tamin'ny na ministra azy io ny karbaovao nitady fanazavana teny amin'ny ministera indray androany ny mpanao gazety fa tsy nisy tompona andraikitra afaka namaly fa ninaverimberina diny hoe ilay fanambarana navoaka ny ministera ny alady teo iny ihany fanambarana izy raha iverenana maro ny andalana mampimetra-panontaniana sy tsy mazava ary ahina ho diso sy tsy mitombina ohatra amin'izany ity filazana fa ny taona 2024 no nisy fahazahoan-dalana nefa 20 aogostra 2024 no ofisialy fa na 2024 na 2024 izay fahazahoan-dalana sy fifanarahana izay efa tsy manan-kery itsony efa nisy ny didim-pitsarana no raisiny ministera tompony andraikitra tamin'izany fotoana nanafao ny fampanofanatany io dia ity arrêté 27227/2019-MHTP ny fa 7 novambra 2024 ity no tsahiviny ministra teo aloha azo andrenena rivelo ny fanindran-dalana tamin'ity fanambarany ministra teo aloha ity raha noheverina fa hitondra fanazavana sy valikafatra andrasan'ny be sy ny maro ny governoran'ny faritra Diana momba ny tetikasa ho tanterahana ao Pasindava Sakaty ny mifanohitra amin'izay no nitranga taorian'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony fa aminonafo sy fanazavana manamafy ny tsy fanarahan-darana sy fanitsakitsana ny son'olombelona anonombahana naverimberiny ilay tany 17 hektara omena ny mpandraharaha fa tsy nisy fanazavana mazava ny aminy hoe ahoana ny fiahinan'ny mponina voakasika mivantana ny toeram-ponenana ny sehampiariana voatsembatsembana ny hofanonerana sy ny sisa voaporofo fa natao hiaro ny fitondrana sy ny tombontsoany fotsiny ireo governora raha nandrasana ho ray aman-dreny mpiano faritra sy ny vahoaka ao aminy tsy izay no nitranga fa ny fanamafisana fa irosona ny tetikasa ho tanterahana na tsy manara-dalàna tsy manaja ny zon'olombelona raha ny fanampanazavana farany azo makasika ty nosy Sakaty ty ihany koa amin'izao fotoana izao Platsaka ny Elonaina na parasutista mandidina ny 30 isa teo no latsaka tao anaty ala no Sakaty tamin'ny 9 ora riva teo. Misaritava avokoa izy ireo nimponina tany an-toerana izay nifandray tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV eto Andrenivohitra. Raha ny loharanom-baovao azo leader napitarika manohitra ny fibodona no Sakaty miisa 5 no kasain'izy ireo ho samborina ao anatin'izay zahantsika ho tanterina miandalana ato anatiny fampahalalam-baovao hatrany fivoarana zay raharaha izay fa ina ho tafiditra eny anivo ny anteny meram-pirenena tsy fanarahan-dalàna amin'izao fotoana ka ilazana fa misy resaka mandeha anesorana ny siteny eo amin'ny toerany filoha-lefitra fafito eny anivo ny anteny meram-pirenena ihany koa lalàna eto amintsika izay ento mpitondra sy ireo pombazy amin'izay mahamety azy ka miteraka olana maro samihafa amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavy no mitaritra ny Antsiprian'izay. Taorin'ny filazana fa tsy nanara-dalàna ny fikasan'ny solombavambahoaka anao tatitra tamin'ny vahoaka ny fidy azy zay tao toliary mandeha indray ny feo amin'izao fotoana fa misy mifikonokononana anaisotra azy tamin'ny toeran'ny filoha-lefitra fafito eo anivo ny anteny meram-pirenena. Raha io feo mandeha io omena toromarika ny barao-maritry ny anteny meram-pirenena analan'ny siteny tsy ho filoha-lefitra fafito intsony ary koa esorina tsy ho solombavambahoaka. Tsy manana fahefana iroso amin'izany na ny fahefana mpanao lalàna na ny fahefana mpanatanteraka raha ny fanazavany ary tsy manana fahefana ny exécutif tsy manana fahefana koa ny député namana zay manoana zao fitondrana zao hanao an'izany zavatra zany satria tsisy ny fidin-jareo tsy fidin-jareo ny tenako fa raha araka ny lalam-panorenana sy règlement intérieur dia raharahanay tokantranonay ao amin'ny firaisakina raha hisy zay fa raha ohatra fa tsisy na de goutte ray avy any amin'ny député hafa koatra ny firaisakina fa ny zavatra anankiray tiako hambara kosa momba ny bureau permanent rehetra dia andraisanay anjara zahay rehetra afaka manjay anjara amin'izany ny bureau
ohatsy ny bropramana anankiray dia sy teny landrerasoany aiko sy teny vice président ho fanafenana ny tsy fahombiazan'ny mpitondra tirena anaraka izay mety amin'ny avokoa ireo sampandraram-panjakana rehetra vokatra izay teraka ny tsy fanarahan-dalanina isan-karazany miteraka korontana sy savorovoro manoloan'izany tokony joro amin'ny fampanajana ny lalàna ny malagasy ka rehefa lalàna dia lalàna arahana sy ampiarina araka ny tokony ho izy fa le olana tonga lasa manipulé omena pression na ny administration na ny amin'ny force na ny amin'ny fitsarana de lasa simba le fiarahamonitsika de tsy mipetraka hoe firenena tandalana isika eto a Madagasikara ka izay no itenenako io hoe fitavan-tanjazany io ny vahoaka raha vahoaka madinika hitatsika mitolona mihitsy mitady an'le zony ka isika nomena toerana koa tokony mbo hijorotsika tsy izahay parapolitika no ametraka pression de arahana iny fa mijoroana reo nanamafy ny solombavambahoaka ny Toliary tamin'ity androany ity fa tsy maintsy irosona ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka araka ny voatondro ny lalàna tsy tokony isy ny sakana tsy ahafahana manatanteraka izany tsy tokony isy ihany koa mizana tsindrianila ka ny hafa omena lalana ny sasany sakanana amin'ny alalan'ny mpitano filaminana manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ality dia tsy iza fa Zobrany Eleka avy amin'ny Futurimo mazava ho azy mahakasika natolotra immobilier no resahantsika vetivety miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao misy ny tolotra hoentinareo ho an'ny tanora amin'izao fotoan'izao manahoana sy manahoana ny mahakasika azy io miarabanao Iva miarabantsika rehetra ny tokantrano any projet immobilier natokana ho an'ny tanora izy ity izany hoe ny tanora dia manana fahafahana zany mividy tany mandritry ny 24 mois ny payena azy tsy misy acompte sisy intérêt izy io à partir de 300 mètres carrés izy io amin'ny vidiny mora dia mora 18 millions d'ariary fotsiny ihany manahoana ny resaka toerana izay isan'ny masotsivana isafidianan'olona ny resaka tany amin'izao fotoan'izao Nalamangaparika moa zany tena lalantsika azy zany hoe ataontsika miala 1 km 500 na Nalamangaparika eo izy 35 km ny Garsoarano toerana mahafinaritra be izy io Iva zany hoe misy ala mahafinaritra manana vue tsara tarehy amoron-drano ihany koa zany hoe mety avokoa amin'ireo tetikasa samihafa zany izay mety kasaina ao anatiny fa miresaka an'izay tany na tramon'izay amin'izao fotoan'izao maro no olana miresaka ady tany hitatsika tonga hatreny anivo ny fitsarana sy ny maro hafa manahoana kosa indray ny mahakasika ny taratasy amin'reto tolotra hoentinareo reto tsara be ny fanontaniana Iva zay dia tsara tena tianome toky mihitsy ny antsika rehetra mpanjifa fa ny taratasinay dia titre en main moa zany ny lazana azy zany hoe fa manana titre foncier zany ny olona tsirairay avy ary notaire ihany koa no manao ny acte zany hoe acte notarie no atao tsy misy atahorana iazakazaka ny antenaina hoe azakazaka ny olona nantona anareo arinan'izao fampahafantaran'izao fa manahoana zany ny ataontsika hoe fampahafantarana an'ireo olona tia hijery mety misy ve ny karazana ataontsika hoe visite efa homanina ao anatin'izay sa manahoana tena izay mihitsy satria misy ny visite organisé izay ho ataonay amin'ny sabotsy izao 12 avril izy io mila réservena aingana ny place satria betsaka dia betsaka nareo gratuite mazava ho azy io visite organisé io dia miala eo amin'ny bureau anay moa zany eo amin'ny bypass eo dia miala eo amin'ny bypass amin'ny 7 ora maraina dia eo amin'ny 35 minutes eo ihantsika dia tonga ny atoerana donc zany mba ny invitena antsika rehetra rehefa te hijery an'ity projet mahafinaritra ity satria ty mois d'avril ity misy ny offre io fa rehefa afaka ny avril dia miakatra kely indray le prix ka manasanareo hiantson'ny laratarpia zay efa misoratra eo ambany eo isan'ny fanontaniana manitikitika maro ihany koa zo ao anatin'izay tetikasa zay raha vita ny fandoavana n'ilay tany zany mety manahoana ny endrika fifanaraha-piara-miasa amin'ny fanamboarana indray tena zay ny tena zava-dehibe ao anatin'ny fiarahana miasa amin'ny Futurimo miara-miasa amin'ny banky izahay alohany aloha Iva saika angataka kely hoe alohany amaliko ny fanontanianao dia mba saika ilaza kely satria tena important izy eo amin'ilay hoe prix ny terrain 18 millions d'ariary ny olona zany na manana 750 000 ariary fotsiny zany isam-bolana dia afaka mahazo an'io terrain io zany hoe mandoa an'io 750 000 ariary io izy mandritry ny 24 mois
amaliko kely ny fanontanianao satria tena tsara fipetraka ilay izy manahoana ny trano eo fotsiny ve zany ny terrain dia ahoana indray ny trano ao aorianan'io aizany anam-bola anaovana ny trano tena tsara be ilay izy satria miara-miasa amin'ny banque izahay araka ny maha hoe titrement efa titré borné zany ny terrain tsirairay avy a dia miara-miasa amin'ny banque izahay ahafahany indray ireo client antsika ireo manao trano io trano io dia ny hoe zahana farany dia mora zany hoe karazana ohatra ny vente location eo amin'ny à partir ny 750 000 ariary ihany koa zany hoe ohatra ny mandoa fatrano ihany ny olona fa kosa izy efa mipetraka ao anatin'ny tranony zay vola zay fotsiny no payeny zany mandritry ny 10 taona na 20 taona zay moa zany maximum ataon'ny banque afaka manao izy 10 taona arakaraka ny karamany zany o accompagnenay izy miaraka amin'ny banque ahafahany zany misitraka an'izay trano zay mety misy tsy atratra n'ilay visite organisé karakarainareo maninareo amin'ny sabotso avy zao mety inona indray zany ny afatra tsipinareo an'ireo olona zay mety tsy araka an'izay numéro téléphone moa zany efa hitantsika eo ambany eo foana fa ankoatran'izay dia aza misalasala mihitsy makeo amin'ny bureau anay eo amin'ny bypass izy io akaikiny le jardin dia ankoatran'izay tsara ihany koa ny manamarika fa ny société rehetra izay miara-miasa aminay dia société efa matianina avokoa maria aketo ohatra hoe polytech izay manao ny tranonay ary ny triangle izay constructeur anay akasitrany ianao zobra ny elaiky tao anatin'izay fampafantarana niny projet immobilier isan'ny sangany amin'izao fotoana izao iny dia zay ihany koa no entsika miseny vetivety ao anaty doka foy aza misaraka aminay ary Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 avril 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Tinarò le vuzzavoni Extra propre Raccalte isno tenambuni Extra propre Quali sabombara Extra propre Ambula sabuni yundu tenazzara Extra propre noi Intini svau Atulciao anau Intini sabunu vengana Ni fiasan tenga hengana Muro manala lutu Rana salamba tunga de mazutu Sabun venga ni umano tatar Tashreta tu demiala Tara kaltau Met beam now Refa mandem ne pisserie E iksa futtenenri Refa mandem ne pisserie E iksa futtenenri E iksa yune sabun venga na fuci Yu tena metem ni rafuci E iksa yan extra propra Ndana tunde vidzo de zo Fa yu met beam now tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ambony noho ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fandraisam-bahiny ho an'ny mpitondra fanjakana raha nitsikaritra amin'izao fotoana izao nahoana no tsy nietsika ny mpanatanteraka ny taonany maro raha tsy ankatoko ny fahatongavany filoha frantsay izao ho ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana maro ny asa atao eto andrenivohitra saingina vela amin'izao ireo toerana izay tsy andalovany filoha frantsay santatra ny aina no mitaritra ny fanadihadiana
tsy mendrika hisitraka asa fanatsarana ny vahoaka malagasy raha tsy misy fandraisana vahiny raha ny faneho-kevitry ny malagasy maro eny amin'ny tambazotra tserasera raha ny nambara ny mpanao gazety iray tao amin'ny vaovaon'ny France 24 tamin'ny taona 2024 nandalovan'ny Papa François teto Madagasikara no farany nadio toy izao Antananarivo. Tapa-bolana mialohan'ny fahatongavan'ny filoha frantsay ahitana asa fanamboarana maro manerana ny renivohitra, fandokoana rindriro, fanamboaran-dalana, fanangonana fako, teo ihany koa ny fametrahana rafitra vaovao ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana. Afantoka amin'ny renivohitra Antananarivo sy ny fandraisana ireo vahiny ny hoentim-manana rehetra ny fanjakana. Misy fanavakavahana miharihary eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana hoy ireo mpanao politika. Tsy voakasiky ny fanatsarana ireo toerana izay tsy andalovan'ny vahiny. Anisan'izany ireo faritra iva, ny tanàna ivelana Antananarivo ary indrindra ireo faritra hafa. Efa misy zany faritra toerana na ko tanàna eto Antananarivo renivohitra tena mbola tsy nisy nikitika mihitsy ary misy toerana za tena nahatramin'ny atao hoe jiro sy rano ary mbola tsy tongany ka hatramin'izao efa manda anankiroa zany mandeha amin'izao dia ny mpitatana ny tanàna dia avy amin'ny iray firehana amin'ny mpitondra fanjakana dia hatramin'izao nefa mbola tsy misy fivoarana mahakasika an'ireny. Misy toerana ve afaka tena hoe tsy rarahina mihitsy fa misy toerana tena hoe tsy maintsy ho rarahina ary tsy maintsy ho atao laharam-pahamehana ny fanamboarana azy sy ny fanatsarana azy satria fandalovan'ny vahiny, fandalovan'ny mpandraraha, fandalovan'ny olo-maventy. Avy aiza ireo volabe natokana ho an'ireo asa fanadiovana n'Antananarivo ireo? Volam-bahoaka tokony ho natokana ho an'ny sehatra hafa ve? Ho an'ity mpanao politika ity, tokony angataka fanadihadiana momba ny fiavian'ireo vola ireo ny solombavambahoaka ny Madagasikara isy ny mangarahara. Daholo ny vola nahafahana manao an'ireny fanadiovana vaobe ny tanàna sy miezaka fanatsarana amin'ny ampahana ny amin'ny tanàna. Izay zany mampametra-panontaniana manahoana mangarahara mahakasika an'izay. Mila anontaniana koa, mila manao karazana ohatrany hoe fanadihadiana ny aty amin'ny lafin'ny parlementaire hoe avaiza ny vola mahakasika an'izay. Volan'olona tokana ve sa volana olona vondron'olona no nindramina nahafahana manatanteraka ireo asa ireo sa volam-panjakana ary volam-panjakana avy aiza avy amin'ny ministera inona na avy tany amin'ny fiadivinan'ny repoblika ve zany mila mangarahara izay tokony ho takin'ny parlementaire na ny solombavambahoaka na ny loholona. Fanontaniana ihany koa ny hoe nahoana no tsy nisy fihetsiketsehana be toy izao ny fandraisana ny filohan'ny Rwanda Paul Kagame ny taona 2024. Tokony hitsidika ny Madagasikara matetika Emmanuel Macron ary indrindra andiany amin'ny faritany mba tena hisy fampandrosoana eto amin'ny firenena hoy ireo mpanara-baovao. Antenana ihany koa hoy ity mpanao politika ity fa tsy hijanona ireo asa lehibe fanatsarana ireo aoriany fitsidihana ary hitatra amin'ny faritra hafa. Araky ny hita nandritry ny taona maro, tsy maharitra afa-tsy roa na 3 volana izao karazana fihetsiketsehana misy ankehitriny izao dia miverina amin'ny fanoabarana ainy sy tsy zarizary mahazatra. Ny lalana efa tsy resahana intsony izay amboarina isaky ny 2 na 3 volana amin'ny alalan'ny fanomezana tsenam-barom-panjakana gré à gré. Lafiny roa tsy mampangarara ny fitantanana ny volam-panjakana ny tsy fanomezana ny antotam-baovao mazava ho an'ny vahoaka. Eo koa ny tsy fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana anokanana vola betsaka mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka. Nahariary ny MC tatao androany fa ratsy ny noty azon'ny Madagasikara mikasika ny fangarany ny teti-bola mpanjakana Tojondrina Tahiny no mitatra ny antsy prian'izay. Miharatsy trano ny noty azon'ny Madagasikara mahakasika ny fangararany ny fitantanana ny volam-panjakana araka ny fanadihadiany IBP na ny International Budget Partnership. Teboka lehibe indrindra nitondrana fanakianana ny tsy fahampin'ny antotam-pahalalana na dia faran'izay kely indrindra azy momba ny teti-bolam-panjakana ho an'ny vahoaka. Tsy maintsy ataon'ny fanjakana mazava amin'ny vahoaka ny vola notrosainy hoy ny fanazavana satria amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no hitrosana fa tsy amin'ny anaran'ny mpitondra.
eo ihany koa ny fomba fandaniana sy ny lalakalean'ny vola rehefa mivoaka manampy ireo tsy mazava ihany koa ny antony amoana ny vola fa inina atao amin'ny akampeny nao ty azontsika dia 5:30 tamin'ny fanadiadiana farany 7:20 izay mametraka atsika zany ho isan'ny firenena mbola hoe vitsy ny antotanisa zaraintsika momba ny teti-bola sy ny fanatanterahana ny teti-bola raha eto Madagasikara. Natratra n'le tanjona fanatsarana any amin'le tolotra ve le izy dia nisitraka amin'izay vokatra tsara ny fanatombony izay itsika rehetrarehetra ao anatin'le izy. Raha ny zava-misy amin'izao zao natombo le teti-bola nomena le teti-bola fa 3 volana 4 volana 5 volana teoriana aloha mbola tsy hita le hoe ny atraika fiatsarana manahoana any amin'le tolotra le izy dia inona ny fiatraikan'izay any amintsika varoaka tsirairay avy raha hoantsika eto Antananarivo fotsiny dia izay koa nefa nitarika fanenana tany amin'ny teti-bola hafa na sehatra hafa zany ohatra hoe nahena daholo ny sehatra rehetrarehetra ary nyresan'resahanay moa hoe nahena ny resaka fanabeazana ahoana ndreny fiatraikan'izay any amin'ny fiainan'ny olona andavanandro rehefa nahena ny sehatra anankiray amin'ilay laharam-pahamehana zany noho izay zavatra izay. Mariky ny tsy fangaraharaana ihany koa ny tsy fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana araka ny filan'ny vahoaka tokony hitantaratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny fametrahana ho laharam-pahamehana atao. Misy kobakambava sy kabary ambony vavahady anefa eto Madagasikara. Isan'izany ny fiarovana ny tontolo iainana izay ambara fa laharam-pahamehana nefa ny teti-bola natokana ho amin'izany tsy mihoatra ny 500. Ary ireo teboka stratezika tokony hampandrosoana ny firenena izay tokony anokanana vola-petsaka. Ireo ministera miandraikitra ny fahavitantena ara-tsakafo no anokanana vola-petsaka indrindra. Eo koa ny fampianarana, ny fampiroboroboana ny indostria sy ny angovo ary ny fahasalamana. Kanefa raha ny farany teo nahena daholo indray aza ny teti-bolany ministera. Misy fitondrana anankiray ohatrany hoe tianome laharam-pahamehana izy ny resaka fanabeazana sy ny fahasalamana izay moa ny faniriana no ho any aty amin'ny fisamonam-pirenena malagasy dia tokony hametraka teti-bola ampy izy na bebe kokoa an'iny sehatra anankiray iny. Rehefa tsy voasoratra ao anatin'ny teti-bola izy dia efa karazany resaka ambony vavahady ny teny hoe laharam-pahamehana ao anay ty sehatra anankiray ty nefa rehefa avy eo tsisy teti-bola ataonao an'iny ao anatin'izay sehatra izay. Efa maro ny tolo-kevitra nomena ny fanjakana saingy tsy nisy noraisina fa ny fanjakana mihitsy no tsy miraharaha ny tolo-kevitra fa manao izay mapetipety azy amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka. Izany indrindra no antony sy ny fikaonan-doha androany ny fanaovana ny misisy tatao sy ny IBP anaovana jisika amin'ny mpitondra ianona ny tolo-kevitra sy fanatsarana. Fitantanana ny tanàna fa hiazo ny commune Lasora vetivetsika iroso amin'ny fanesorana an'ireo mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny tsena nakadidra tombo ny commune Lasora manomboka rahampitso. Raha ny voalaza n'ireo mpivarotra nahazo fampiantsoana teny amin'ny commune izy ireo androany ka fantatra tamin'izany ny fanesorana azy ireo ankilan'izay tsy mbola nisy fampafantarana ny toerana mety hamindrana azy ireo ka mahatonga ireo mpivarotra tsy hiala eny amin'ny toerana raha ny fanampanazavana andao rahantsika amin'ny makasika izay. Tsy manaiky izay satria mba fitadiavanaiky izay olona vola kely ve nampiasainay dia hiditra any an-tsena moa dia roveny sy an-tany ny entanay. Hatramin'ny tafona tsena etony ary izany zao dia miala. Izay nefa mivarikena ety dia ny hena nefa ny mila tafo satria manjary simba le hena mora mangana kely raha vao ohatra hoe tsisy an'io zany dia nefa ny forsena esorina zany io dia ahoana zany amin'izany. Le vadinay ny teny Lasora zany nivory androany satria izay nahazo convocation teny izay mpivarotra mitonitra antony. Dia izay zany ny antenen'ny aveny hoe rapito zany tenen'le vadiko avy any. Miala daholo zany rehetrarehetra ety. Hoe lalana zany ty dia miala izay. Tena hoe ny lalana efa hoe zana asiana lalana foana eo raha hoe izay ny problème fa tokony hoe tsy esorina fa efa mba io fiveloman'olona ny olona ave hangalatra. Rehefa mangalatra ny olona dia efa tsy maintsy hoe misy efeny indray fa leo ny olona mba hoe samy mitady izay kely hohaniny androany no hohanina androany tedavina androany. Dia raha tsy mivarotra indray andro ianao dia tsy mihinan-kanina. Fitaterana nabakabaka niakatra ho larana fa 12 Madagasikara raha toka tany amin'ny rambony, larana fa 7 amin'ireo firenena miisa 7 ny taona 13 taorian'ny fitsiriana natao teo anivon'ny ACM na izany aza. Mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao amin'ny fitaterana nabakabaka eto amintsika raha tsy laza fa tsy ny sarandalana izay mampitaraina ny mpanjifa maro amin'izao fotoan'izao. Gaëtan Andriatsilavy no mitatitra ny fanadihadiana.
ny atsara ny noty azon'ny Madagasikara araka ny vokatry ny fitsirihana nataon'ny OCAI na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale tafiditra ao anaty Programme Universel d'Audit de Sécurité na ny ISAP no tanterahana ny volana janoary lasa teo. Raha toa ka raika amby efapolo faingo roa amby roapolo isanjato ny noty azon'ny Madagasikara tamin'ny ISAP 3.10 niakatra ho 7.20 faingo ohatra 7 isanjato zany tamin'ny ity taona 5.20 ity. Izany hoe raha teo amin'ny rambo ny larana fa 7.20 tamin'ireo firenena misy 7.20 taty Afrika isika, niakatra ho eo amin'ny larana fa 2.20 amin'ireo firenena misy 7.20 ireo hatrany. Misy anankivalo anankisivy teo ny dingana nijerena tamin'ilay izy dia anatin'izay ny texte sy ny réglementation reny no natsaraina voalohany satria na ny toe-javatra nisy tamin'ny 3.14 sy amin'izao fotoana dia tsy nitovy ny zavatra niainana tamin'izany. Ny aéroport ny infrastructure io hitantsika aéroport infrastructure vaovao taloha ry le ambany ery amin'ny terminal A tamin'izay no nanaovana zareo fitsirihana. Donc betsaka ny olona izay azo lazaina hoe tsy ampianisa andehanao an'ilay contrôle amin'reto exploitant BDB reto no nampina ary nomena fiofanana BDB reny rehetrarehetra reny nampina ary namafisina nafahana natratra an'izao vokatra zao. Na eo aza ny fanatsarana ka nazahoana vokatra tahaka izao teo amin'ny ACM, mbola maro ny lesoka mikasika ny fitaterana nabakabaka eto amintsika. Raha tsy laza afa-tsy nisy sarandalana midangany ka mampitaraina ny mpanjifa. Araka ny nambara ny mpandraharaha amin'ny sehatra ny fitaterana nabakabaka teo aloha, mora lavitra noho ny sarandalana tamin'ny andron'ny Madagasikara Airways na teo aza ny fahalafosany solika tamin'izany fotoana. Tamin'izany fotoana, raha ny nambarany, vitan'ny mpandraharaha malagasy ny mampiena ho 2 hetsy ariary ny fodiana avy any Mahajanga miazo an'Antananarivo. Amin'ny fotoana mahabe ny mpandeha, nampidinina ny sarandalana fa tsy voamay kararoty nampiakarina tahaka ny hita ankehitriny. Nambarany ihany koa fa efa nampifandray sidina tamin'ny Comore tamin'izany fotoana, kanefa rehefa nifoana ny fanjakana i Madagasikara Airways dia tsy nahavita namerina ny sidina amin'io nosy rahavavy io intsony isika hatramin'izao. Fisokafana amin'ny fifaninanana madio, fampahalalana ny sehatra ho izy ireo no lalana aombiazana ary efa voapirofo ny fotoana izany. Saingy hahay akalesona amin'ny tantara ve ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra rehetra ahafahana manatsara ny fitaterana nabakabaka eto amintsika. Sao sanatria andeha ila ity fanatsarana ny irsony ACM ka nazahoana vokatra tsara ity. Ho tanterahana ny sabotsy ho avy zao ny fividianana eo anivo no lafitra mpitsabo nify sy ny adivavy eto Madagasikara ny lisitra voalohany eo anatin'izay. Ny Dr John Arvelo, Roger Solofondrina ny vahiny ny fampahalalam-baovao an'ity ality miarabanao. Tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao mialohany hidirantsika ao anatin'ny votoatin'izay fividianana eto Madagasikara zay. Manahoana ny mahakasika amin'ny malagasy sy ny fitsaboana ny ataontsika hoe nify sy ny adivava amin'ny ankapobeny. Miarabanao Andriamato Yves Richard, miaraban'ny technicien ambaditeo ary miaraba indrindra koa ny mpitsabo nify sy ny ativava manerana ny Madagasikara. Nanontany ianao hoe inona manahoana ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava eto Madagasikara, azo lazaina fa mbola ambany dia ambany tokoa ny fanatonana fanantonan'olona ny toeram-pitsaboana nify sy ativava ireny. Zay angamba ny azo lazaina raha amin'ny ankapobeny. Inona ny mety ho anton'izay? Mety ho aton'izay ny resaka vola ka naineny amin'ny tombom-pahasalamana ary tombom-pahasalamana tantanan'ny fanjakana dia tena azo lazaina hoe mbola tsy takatry ny vahoaka malagasy le fitsaboana nify sy ny ativava noho ny ala fosany le izy na dia eny amin'ny tombom-pahasalamana mpanjakana azy. Fa manahoana firy ny isanareo mpisehatra amin'izao fotoana izao, Docteur? Ny mpisehatra amin'ny voasoratra ao anatin'ny ordre amin'izao eo amin'ny 700 mahery kely eo. Isan'ny kandida ianao anatin'izay azakazaka amin'ny fividianana eo anivo no lafitry ny mpitsabo nify sy ny adivavy eto Madagasikara zay. Manahoana ny fahitanao no lafitra raha ny ataontsika hoe ny ainga tany amin'ny taona 2012 tany raha tsy diso ny fitadidiako ohatra ny nandalo période na transition ianareo, nanahoana ny zava-misy tao anatin'izay? Ny transition araka ny lazainao zay zany ny nisy teo tsy ny ordre nitsangana teo satria natao le fifidianana tamin'ny 2019 nisy moa ny disadisa tao tsy dia ho tantaraiko eto zany satria tokantranonay zany tsy ho ahoahako eto fa nisy ny disadisa dia ny membre teo aloha ihany zany ny tantana teo aloha dia lasana tsy
tsisy firindranatsony zany ny resaka amin'ny fitsaboana sy nify sy ny atovava nefa ny rafitra nisan'ny mamondrina ny mpitsabo nify sy ny atovava io rery any ny rafitra anankiray ahafahana mamondrina ny mpitsabo nify sy ny atovava iray manontolo. Inona ny politika sy ny fanamby apetraka anareo ao anatiny ty lisitra laharana voalohany ty moa zany ao anaty zay fividianan'izay? Maromaro ihany ny zavatra tiana eo apetraka fa anisan'izany angamba ny tena imasoana voalohany dia ny fanarenana ny olavitry ny mpitsabo nify sy ny atovava amin'ny laoniny mba tsy siny le disadisa ntsony eo anivon'ny mpikambana ao anatiny. Ary inona ny ezaka atao mba ahafahan'ny malagasy rehetra ianao isan'ny laza fa maro ny olana amin'izao fotoan'izao ahafahan'ilay vahoaka malagasy misitraka an'izay fitsaboana ny nify sy ny atovava zay araka ny tokony ho izy? Ny ezaka angamba betsaka satria na ny fanjakana na ny olavitra dia efa manao izay azo atao ihany satria efa misy le antsonay hoe manao an'ireny le acte humanitaire reny na ONG io na avy tamin'ny ordre io na avy amin'ny mpiasam-panjakana io manao an'ireny le acte humanitaire reny le acte faux be zany eny ambany vohatra rehetra eny mantetitety an'ireny zay zao ny zavatra hita hoe anankiray aloha efa mandroso amin'izao fotoana zao. Misy lisitra telo miazakazaka ao anatiny ty fividianan'ity, inona ny mampiavaka ny lisitra voalohany zay tarihanao? Mampiavaka ny lisitra voalohany aloha za moa fa ela teo amin'le sehatra eo presque efapolo taona latsaka kely nanaovako le zavatra le asa zany dia matoka fa vitako ny tantana ny ordre satria efa tsy dia manao firy any amin'ny cabinet tsony dia vitako zany ny tantana an'io satria efa tako hoe zadra zany amin'ny zavatra toy zany. Manana paikady manokana ve nareo manoloana an'ireo mpisihatra tsy ara-dalàna ny eny anelakelan-trano sy ny maro hafa zay isan'ny fanamby ho anasihatra maro amin'izao fotoan'izao? Tena manana paikady mihitsy zay betsaka misy efa maromaro ny paikady azona eto amin'izy io fa zany angamba tsy ho tantarainay eto kosa fa aloha zay rehefa tafiditra ao anatin'le ordre zay tafiditra ao zany tonga ny fifidianana ka lany somatsara izay dia anisan'ny vaindohan-draranay ny fanatsarana ny fitsaboana nify sy ny atovava indrindrandrindra ny fanenjehana an'ireny charlatan ny filaza an'ireny. Olany hitondra ny olafitry ny mpitsabo nify sy ny atovava ary ianao rapitso inona lahara-pamena? Ny lahara-pamena aloha dia ny famerenana ny asan'ny olafitra zay ny tena lahara-pamena satria ny olafitra anisan'ny fandratsahako teo mamondrina ny mpitsabo nify sy ny atovava iray manontolo ka raha ny olafitra no tsy mijoro dia tsy mijoro koa zany ny fitsaboana nify sy ny atovava tsy ara-dalàna. Ndao ary hafatra sy ny fanentanana mahakasika an'izay fividianana sy ny vozotron'io fividianana dia amin'ny sabotsy ho avy zao eo. Dia eto azy zany dia manentana tsikana manerana ny nosy satria moa ao anatin'ny fampelezan-kevitra dia miteny ny tena hoe fidilo liste numéro 1 satria efa mazadra raha ihany ny tena amin'ny fitondrana ny zavatra ana ohatran'izao ka aoka isika mba hifidy ny liste numéro 1. Manoana ny vizotran'ilay fividianana tsara mpahafantarina vetivety ihany? Vizotran'ny fividianana zany manomboka amin'ny valo satria efa misy moa le scène na le comité électoral national dia araky nyresana taminay dia eo manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny efatra sasany ny fividianana dia fividianana zany afaka mifidy eraky ny nosy eny amin'ny DRS na ny direction régionale ny santé eraky ny nosy zany fa misy ny fiaraha-miasa tamin'ny telma dia misy ny atao hoe vote électronique. Le vote électronique moa zany mandefa SMS amin'ny zay ny fandehan'le fividianana amin'ny sabotsy ka hatramin'ny efatra sasany na ny vote électronique io na ny vote sur place zany. Ankasany any docteur Jonarvelo Roger Solofondrina tao anatin'izay fampafantarana bebe kokoa mahakasika ny fividianana amin'ny sabotsy ho avy zao zay izy zay ampitarika ny lisitra voalohany ao anatin'izay azakazaka zay. Fa mitony fankalazana fety mipasika miaraka amin'ny orinasa Star mitodoany Antsirabe indray ny ekipan'ny Star Tour zay ho tontosaina ny 20 hatramin'ny 1 Aprily zao. Faran'ny herinandro mampiala voly miaraka amin'ny fanentanana samihafa
fampisehoana goavambe iarahana amin'ny mpanakanto-kalaza ihany koa ary ahitana lalao samihafa sy fialamboly tsy ho amban-javatra ny afitandrona ny filaminana mandritra ny hetsika anome fahafaham-po manokana ny vahoaka Antsirabe amin'ity andian'ity ka betsaka ny ampiavaka Star Tour 2025 andoarantsika amin'ny fanampanazavana. Mampiavaka ny Star Tour Antsirabe amin'ity andian'ity zany oharina amin'ireo taloha dia izy aloha izay efatr'andro izay ahitana artista dieny Zoma. Taloha izay nanomboka foana ny asabotsy fa amin'ity izay Zoma dia efa misy artista izay ny anisan'ny tena mampiavaka anazy zany dia faharoa mampiavaka azy ilay activation eo amin'ny vilany Antsirabe izay atao semaine alohan'ny Star Tour mihitsy, activation kely maromaro zany hoe animation kely maromaro ao amin'ny vilany Antsirabe sy ireo manodidina kely. Ny objectif any voalohany dia ampifaly an'ireo mponina Antsirabe sy manodidina, tsy manodidina intsony moa zany fa nahatra aty Antananarivo ary manezaka amin'ny manenjika dia amin'ny mpivarotra anay dia ezaka ny varotra foana ihany koa izay maximum tratranay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ho amin'ny rapitso indray ary tomboky lasy tombo vaveloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika sanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté ny vavao isa ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao dia zao fa io mety be aminao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vavao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.